Manakory aby tsika jiaby. Ny otrikairena misy ao Madagasikara. Ahoana ny fomba ahafahanao malagasy isaparitra manerana ny nosy mba ahazo tombony mivantana amin'ny reto fitrandrahana ny renan-kibon'ny tany rehetra misy ao an-tanindrazana. Ry malagasy mpiara-dia sy mpijery. Ho teny fampidirana entiko amin'ny toronan-tsary fahadimy ito dia mamela ahy ianareo indrana ny tenin'olon-dehibe anankiroa izay nifandray sy nanabe ahy. Dia itopoko lamo opera marka Ranaivoson, Pretra Lasalety nipetraka teto Grenoble, ka niahiahy ara-panahy fony fahavelony izay nodimandry ny janoary taona 2024 sy ny tenin'ny tompokilahy Pierre Mesmin Rabotovao izay nanoratra ny projet de société fanjakana miera, fanjakana miainga avy amin'ny fokololona izay vao nodimandry vao tsy ela koa ny voalohany ito volana Jolay ito. Hoy opera marka tamin'ny sombony lahatsoratra navokany tao anatin'ny revue Lasalety tamin'ny volana septembre 2024 le sous-sol malgache est autrement important. Pétrole et autres minéraux rares. Seules des compagnies étrangères soutenues par tels grands États peuvent exporter les produits du sous-sol comme l'ilménite, le fer, le nickel, sans aucune transparence. C'est le peuple qui est volé. Tout se passe comme si les décideurs de l'administration responsable avaient été préalablement triés sur le volet, sur le critère de leur capacité à collaborer avec l'étranger. Celui qui afficherait quelque volonté d'indépendance nationale serait physiquement éliminé, tel le général Ratsimandraf. L'économiste Jacques Sapir affirme « Les puissances dominantes ont en permanence usé de leur force pour s'ouvrir des marchés et modifier comme il leur convenait les termes de l'échange. » Raha adika komteny tsotro voalaza-dio dia hoe manana ny karazana arenan-kibon'ny tany ny malagasy kanefa indrisy efa voasoratra fa ny vahiny daholo no hitrandraka azy arak'izay itiavany azy. Dia hoy indray Zoko Mesmin izay nodimandry vao tamin'ny faha 20 taonany monja raha nandrafitra ny programa ULEM izy Université Libre et Entreprise de Madagascar izay programa mifampiera amin'ny fokololona ka raha inona saina hiady hevitra sy amelabelatra izany miaraka taminay iny izy ny Desambre 2013 voalasa teo izay natao tao Paris dia nilaza izy hoe les richesses naturelles malagasy doivent être enregistrées au nom des citoyens malagasy à travers leurs associations andriamaspokololona, leurs fivodonana, leurs firaisana, leurs fédérations régionales et nationales. Raha dikako amin'ny teny tsotra indray koa io tenin'io dia manao hoe ny harem-pirenena malagasy rehetra dia tokony soratana ho tompon'ny malagasy rehetra tsy akanavaka manerana ny nosy, miainga avy amin'ny fampivondronana ny vahoaka anatin'ny fikambanana andrimaspokololona no mitambatra avy eo ho fivodronana sy ho firaisana ary zay vao ho tonga firenena. Koa makasitraka etoana azy Zoko Mesmin sy izy ray aman-dreny opera marka aho satria izy ireo no nampianatra zavatra maro ahy momba ny atao hoe fitantanana miainga amin'ny fokololona ary mbola izy ireo ihany koa no nampirisay amin'izao fizarana ny fahalalana izao fony izy ireo mbola velona. Mandria-piadanana Zoko sy ray aman-dreny, matokisa ianareo fa tsy verimaina ny torohevitra nomenareo. Tsy andraraka ilombiandoha ny tenako Brice alias Babakoto. Koa araka ny toky efa nomeko izany dia indro ny horonan-tsary manaraka avadika avy hatrany VCD ka aparitaka manerana amin'ny Madagasikara sy izao tontolo izao. Efa misy zato mahery ny VCD miparitaka any amin'ny faritra amin'izao ivoahan'ny horonan-tsary eto amin'ny YouTube izao. Koa isorako ireo namatsy vola izany. Koa izara roa izany ny horonan-tsary. Ny voalohany, inona avy ny otrikairena misy eto Madagasikara, ohatrinona ny vola mety ho azon'ny firenena amin'izany. Dia avy eo aho ilaza amintsika ny fomba ahafahantsika malagasy valala-be mandry isaparitra mba ahazo tombony amin'ireo otrikairena sy arenan-kibon'ny tany malaza eto sy eroa ankehitriny ireo. Izany hoe ampafantatra antsika aho ny tandony James Mada sy ireo fikambanana hafa miara-miasa aminy izay efa norasahako foana ombieny tao anatin'ireo VCD efatra teo aloha ireo. Dia mamerina hatrany ny fialako tsiny aho anefa raha toa ka hifangaro ny teny malagasy sy ny teny frantsay, manome toky anefa aho fahaizaka hatrany hitenin'ny fitenin-drazana. Mialohan'ny tena hidirantsika amin'ny votoatiny anefa dia mamela ahy ianareo ampafantatra anareo fa raha ao Madagasikara ianareo naiza ny faritra misy ianareo ka mitady ny VCD ianareo dia izoko mahajoro rekany no afaka hifandraisanareo.
fa hanome izany ianareo izy na hanoro anareo ireo fikambanana maro miara-miasa amin'ny fanaparitahana ny VCD. Satria tokoa mantsy miorona tsara dia zaraiko maimaim-poana. Izay no ahitanareo azy eto amin'ny YouTube. Fa kosa ny fanatotosana azy anaty VCD sy ny fanaparitahana azy any Madagasikara dia mazava ho azy misy tsarany. Koa soa fa misy ireo fikambanana sy olon-tsotra izay nanome tanana amin'izao fanatotosana ny VCD sy ny fanaparitahana azy izao. Makatelona zoko mahajoro ary makahiry anao ny malagasy rehetra maneran-tany amin'ito adito mavesatra ny ekenao ito izay hitarika ny faraparitahana ny fahalalana rehetra ho an'ny malagasy isa-paritra sy manerana an'izao tontolo izao. Atombontsika amin'ny sehatra geolozisminina izany izay sobikako ny zavatra ho aparitakintsika fa hitaritsika kosa tsikelikely avy eo ireo amin'ireo sehatra hafa satria hoy ny fampianaran'ny razambentsika hoe izay tsy maintsy sobika mba mahafeny fatambary. Izany hoe on ne peut pas tout faire, on ne peut être que complémentaire. Oelavelona ianao zoky ary zanahary hitsimbona anao. Ny ahafahanareo ifandray amin'ny zoky mahajoro izany dia io ny numéro téléphone sy ny email ary koa manana compte Facebook izy izay mitondra ny anarana koa hoe mahajoro vekay. Dia ampahafantariko antsika koa nefa fa ny tapany voalohany amin'ny toronan-tsary fahadimito izany dia nototosaiko tamin'ny alalan'ny fandikana amin'ny teny malagasy ny boky kely izay efa nivoakako niaraka tamin'ny fikambanana Agir pour Madagascar à la Réunion, Jeunesse Madagascar France et Métropole ary ny orinasa AGV izay fantatry ny maro ho miara-miasa amin'ireo diocèse katolika malagasy manerana ny nosy. Ka mizara ho an'ireo prétasy religiosy izany ny AGV ny fahaiza manao amin'ny fitantanana ny atikasa goavana izay le hoe AGV Accomplishment of Great Vision. Averiko kely izany ny fanampahafantarana antsika fa ny atao hoe harena kibony tany dia ireo karazam-bato na otrikairena rehetra mety ho hita ao ambanin'ny tany ao na koa ety ambony ka afaka avadika ho vola na ho harena. Koa fanontaniana voalohany dia hoe fa nahoana i Madagasikara no lazaina fa betsaka harena kibony tany. Valiny efa nazavaiko ao anatin'ny VCD faharoa sy VCD fahatelo ny Antsipiriany. Fa averiko fa tsy ny toerana rehetra maneran-tany no be otrikairena fa ireo tany izay matevina sy antitra indrindra no tena maro azy. Anisan'izany i Madagasikara izay efa niforona hatramin'ny taona 3 miliara mahery talohan'i Jesoa Kristy. Izany hoe raha lazaina fa 9,000 kilometatra ny mbola tevin'ny tany ao ambany ao dia tsara ho fantatsika izany fa ao ambanin'i Madagasikara dia mbola misy volongam-bato matevina mahatratra 30 kilometatra mahery ary efa nisy 30 kilometatra eo ihany koa no efa lasa andrika teto ambony. Ary ny fakan'ireo bolongam-bato 30 kilometatra tavela hita ao Madagasikara ireo izany dia tonga hatrany amin'ilay atao hoe Moho ho antsika izay nianatra azy ka hita eto ihany koa eto amin'ny sary. Izany hoe jerentsika tsara ito sarin'olona manondraka rano ny volongam-bato marbre tao am-bato finandrahana ito. Raha misy 2 metatra sy tapany eo ny halavan'ilay olona dia hevero izany hoe mbola misy 30 kilometatra mahery tahaka io ao ambany ao izay hitsahan'ny tongotsika. Dia mbola azoantsika tsaina izay 30 kilometatra izay ihany dia very ihany izay koa ny ahavon'ny tendrombohitra andringitra izay misy eo amin'ny 3 kilometatra eo. Izy avy nefa tafakatra teny amin'ny tampon'ilay antsoina hoe Pic Boby isika. Izany hoe mbola misy 30 misy 10 eny azafady 10 eny tahaka io izany ao ambany hitahan'ny tongotsika ao. Koa asa raha oviana voalantsika ny harena ao ambanin'ny tany ao. Izay no lazaiko foana hoe tsy tokony hiteny intsony sika malagasy hoe harena kibony tany fa tokony ataontsika angamba hoe harena molon'ny tany satria amiko mbola ety amolitra isika fa tsy mbola tonga velively any anaty kibo. Manarak'izay dia averiko ihany koa azavaina efa noresahako Antsipiriany ao amin'ireo vidéo hafa teo aloha fa hitantsika eto amin'ny sary eto ankavia izany ny karazam-bato misy raha vety ambony isika ka miamidina tsikelikely any ambanin'ny tany any. Averiko ireo nianatra ny taranja geolojia dia efa tokony mahay an'io. Fa arak'ilay nolazaiko teo aloha dia ny vato be hita eto Madagasikara saika manerana ny faritra 3 apahefatry ny nosy dia ireo vato be antsoina hoe roche métamorphique na roche intrusive no hita eto. Hita indrindra ireo amin'ny faritra atsimo Madagasikara izany hoe aho izay nanamposako ny thèse de doctorako izay vita tamin'ny taona 2021 teo. Koa ny tany diavintsika ankehitriny ao atsimo ao izany dia ireo vato be nivongana tamin'ny 30 na 70 kilometatra tany ambany tany taloha taona 500 na 500 million talohan'i Jesoa Kristy. Averiko efa nazavaiko tao anatin'ny VCD 2 sy VCD 3 ny Antsipiriany amin'izay. Ka ny mampiavaka ny faritra atsimo Madagasikara
dia hitantsika koa ireo faritra atao hoe zone de cisaillement amin'iny faritra iny, izay efa nazavaiko imbetsaka ihany koa tao anatin'ny VCD faharoa sy VCD fahatelo ka veriko fitinina vetivety hoe malemy toy ny silgômana na éponge ny vato ao ambany ao, koa raha mietika ny tany tamin'ny tantaran'ny continent Gondwana fahiny, ilay lazaiko hoe tamin'ny taona 500 na 500 million talohan'i Jesoa Kristy, dia niporitra zany ilay Gondwana ka ireny fiporetan'ny tany ireny zany no hita mahitsy lavalava amin'ny faritra maro ao atsimon'i Madagasikara. Toy ny hoe ny éponge na silgôma no potserina dia misy faritra miforotra eo afovoany. Dia ny tsara ho fantatra dia azo jerena izany fiporetana izany na amina image satelita na eny toerana, satria efa tafakatra aty ambony izany amin'izao tiantenjao araka ilay lazaiko teo ireny faritra tany ambany tany ireny taloha. Toy ny hita tao amin'ny sary ambany havanana ohatra dia hita mazava ho toy ny rindrina fisaka, voaporitra mitsangana zany ireo vato be amin'ilay faritra. Izay mariko fa tombony amin'ireto vato fisaka mahitsy atao hoe zone de cisaillement ireto dia ho anelanelan'ireny fitapisahana ireny no mikirina ny betsaka ny ranom-bato mitondra ny otrikariana. Ary fantaro fa miamitombo ny ranom-bato mikirina raha miamidina tsikelikely any ambanin'ny tany any isika. Izany hoe everindray ilay lazaiko teo aloha hoe mbola misy 30 kilometatra ao ambany ao ary raha manana reto zone de cisaillement reto zany isika ao atsimon'i Madagasikara dia mora ny hitadavan'ny otrikariana ao anatiny, ary isaky ny midintsika dia miamitombo ihany ny mety ahitana hiarenaka ambony tany. Mba ahafahanareo manaraka tsara ny fanazavana entiko dia mamela ahy ianareo hanao famerenana kely ihany koa ny geolojia ny tanindrazantsika ito. Fantaro aloha fa ny avelaran'ny Madagasikara izany dia mitovy amin'ny habean'ny Frantsa miampy amin'ny Belzika. Nefa raha anisan'ny mponina dia 22 millions isika malagasy kanefa tafakatra 60 millions mahery eto Frantsa fotsiny. Dikany mbola midadasika Madagasikara tanindrazantsika. Dia nataoko ny loko volomparasy etona izany ireo tany antsoina amin'ny geolojia hoe socle cristallin, izany hoe ireo vato be antitra taloha ilay nilazaiko eto ambony hoe roche métamorphique et intrusive. Dia nilaza taminareo koa aho anefa teo aloha fa efa lasa nirika ny 30 km mahery amin'izy ireo mahatonga azy tafakatra eto ambony, ka mazava ho azy mipetraka tsikelikely zany ireo lasa nirika ireo dia lasa mipetraka amin'ny faritra andrefan'iny no nipetrahany. Dia ireny ilay atao hoe roche sédimentaire. Dia hitantsika eo amin'ny sary amina loko samihafa ireo roche sédimentaire ireo, ka nataoko légende eto mihitsy izany fa hita ao Madagasikara daholo ireo période de sédimentation, na ataoko hoe ireo tany rehetra mipetraka isaky ny vanim-potoana nisy taorian'ilay hetsika lehibe farany misy eto tany. Dia ireo anarana hitantsika nataoko amin'ny légende rehetra izany dia mampiseho ny anaran'ireo vanim-potoana rehetra nisy fa agola ireo. Ohatra izany hoe néopernien izany dia efa tany amin'ny taona 400 millions talohan'i Jesoa Kristy. Mba everitsika hoe izany hoe 400 millions taona oharina amin'ny vanim-potoana andalovantsika eto tany 100 taona monja raha betsaka indrindra. Etaona dia centaine de millions nefa ny taona resahana. Dia tsara ho fantatsika koa nefa fa isika malagasy no saika lany andro amin'ny ady lapolitika sy famingam-pianana samy malagasy, fa ny fikarohana ataon'ny vahiny eto tanindrazantsika dia mitohy hatrany. Ohatra izao dia sahako lazaina anareo fa raha ny voka-pikarohana rehetra nisy hatrizay ny natambatra dia ahitana karazana vato na antsoina hoe substance miisa 6,209 ao Madagasikara, ka efa vitany vahiny anatina solotsaina na ordinateur izany, ka efa voapetraka mihitsy aza ny toerana misy azy tsirairay avy dia afaka tonga dia anontaniana ny solotsaina na ordinateur dia tonga izy dia mamaly. Misy teboka miisa 7,716 mamaritra azy rehetra. Dia ohatra eto zao na anontany azy hoe aiza ny mety ahitako ireo karazana vato atao hoe wolframite, veriko fa mbola tsy henontsika mihitsy angamby io lazaiko hoe wolframite io. Dia tonga dia mariny le solotsaina na ordinateur amin'ny loko manga anatin'ilay tableau zany io wolframite io. No ihany koa tonga dia lokony manga ilay teboka mamaritra ilay wolframite ilay toerana ahitana azy ao anatin'ny saritany. Dia tsara ho fantatsika nefa izao ohatra io wolframite io izay nasiako sary hitantsika eto ambany ankavia fa io izany no mitondra ny élément atao hoe tungstène, izay be mpitady tokoa ary tena lafo vidy tokoa. Ohatra ito izao misy olona mivarotra azy amin'ny internet ka milaza izy fa $60,000 par tonne na métrique ny vidiny. Ohatrinona re zany raha vatsika vola ariary malagasy. Dia maro ny anontany angamba hoe fatao inona ilay tungstène, dia valiny samy efa nahita ampoule angamba isika, dia iny vy kely mirehatra ao anatiny iny ilay tungstène. Matanty hafanana be izy io karazana vy io,
Dia io ihany koa izany no anamboarana ireo vaisseau spatial na anisan'ny ampiasaina amin'ny avion ireny satria fatatsika efa mandala hafanana be reny rehefa manidina mivoaka ny tany. Dia izay rehetra mila ampiasaina fitaovana mahatanty hafanana zany dia atao amin'ny tungstène. Dia fitiriko hoe afaka anontaniana izany eto ny solosaina na ordinateur hoe aiza ny vato zao ohatra safira, aiza ny rubis, aiza ny émeraude, aiza ny volamena, aiza ny cristal, aiza le fasy mainty dia malaza ny tsimo etsetretra eo valiana daholo. Dia afaka valiany solosaina sy ordinateur daholo zany fa isika malagasy ve mahafantatra an'izany zavatra rehetra zany. Dia eto izao nalaiko ohatra iray hafa koa ny quartz satria malaza voatsely le cristal, misy cristal ry midivana ry sy ary. Dia iseoko anareo io daholo nefa ny toerana misy ny quartz manerana ny Madagasikara, nataoko amin'ny teboka miloko mena ka napetrako eo ambanin'ny saritany ny famaritana ny faritra 20 ao Madagasikara. Nisafidy ny quartz rose aho eto nalaiko ohatra eo anilany satria fatatsika fa maro tokoa ny toerana misy an'io quartz rose io eto Madagasikara. Fa mba fatatsika ve fa raha avadika ao sary sikotra ny quartz rose ireny toranareo omby sy ny filalaon-jaza ireny dia tahaka izao no mety ho vidiny. Ny vato kely milanja ho kilao latsaka io fotsiny dia mety ho lafo 4 millions de francs mahery amin'ny tsena iraisam-pirenena. Dia ny mampalahelo iaho dia isika malagasy tompony mangatakatany mandrakariva satria la ny andro fanendrika sy ny fanaraky arao famingana kanefa ny mpiaraka vahiny manohy hatrany ny fikarohany eo an-tanindrazantsika ao. Ireo zao ohatra vao vato kely daholo ny nahitana azy. La eto ankavanana dia vato soa hitan'ilay italiana natsoina hoe Tesota tamin'ny taona 410 izay mbola tsy nisy hatr'izay vato dia nampitandray ny anarany ho lasa hoe Tesota hita izay mariko ao amin'ny faritra Fianarantsoa iny zany ny voafaritra fa misy an'ilay vato. Dia eto ankavia indray koa dia misy vato voatsela toa hoe tao anatin'ny crise politika 7-4-20 iny nahitan'ireo vahiny azy. Io no hitan'ireo mpikarika vahiny tany atsimo anga izy io ary ny mpiasa geolojia angamba iveriko fa afaka ny fanazavana misimisy momba io vato io. Ka dia mbola eo am-pandiniana azy zany ny mpiarika vahiny hoe ino ny ty vato ty ka mazava ho azy hoe nitsika eo indray fa tsy maintsy isanarana vaovao indray zany nivoaka tsy ho ela ary ny fahitako ny sary dia karazana vato stratégique ilay izy. Ka asa vato stratégique amin'ny tombony ho an'izy indray io izy no hitrandraka azy. Ho marina foana ve sanatria ilay nilazain'ny mopera marika etsy ambony hoe ho azy ireo vahiny hatrany ny fanjakana fa isika malagasy dia hijery fotsiny ihany. Dia tonga dia hidirantsika avy hatrany ary hoe inona avy ireo otrikairena efa voasoratra fa misy ary azo trandrahana eto Madagasikara. Nilaza aho tetsy ambony hoe misy 900 ny karazam-bato hita. Fa eto indray aho dia ampiseho karazana otrikairena 30 izay voafaritra eo amin'ny ministera stratégique ao fa azo trandrahana. Ka toy ny efa nisy anaovan'izy ireo ny fampahafantarana bevata makaky ivelany iantsoana hatrany ny vahiny metravola sy hitrandraka. Anisan'ireo lahatsoratra maro efa navoaka gazety moa izy tsara ito ka asa everiko efa nisy nahita ianareo. Misy amin'izy ireto izany efa trandrahan'ireo orinasa matanjaka vahiny ankehitriny fa everiko fa mbola misy ny mbola tsy misy mitrandraka ko asa ity fanjakana vaovao ito raha mba iaino ny sosokevitro ka haneny malagasy ny sehatra hitrandraka azy sa ho toy ny teo aloha hisokatra trany amin'ny vahiny izy ireo aleo izy ireo no amaly azy ary ny tantara nopirofo. Apetrako moa ny fanontaniana satria everiko ary iriko fa hisy tompona andraiky mpanjakana ambony hijery ny horonan-tsary. Dia andeha ary ho tany saintsika miaraka izy reto ka samy mijery tsara sa ho anatin'ny valanombonareo ny voalazako. Akoatra ny volamena izay nataoko etona amina teboka mena ny toerana misy azy sy ny uranium izay nataoko miloko mavo ary ny pétrole faritra miloko manga dia ahitana otrikairena 30 izany ho iaho voafaritra fa azo trandrahana eto Madagasikara ka napetraka eto amin'ny saritany. Voalohany ny barytine ao Andavakuira. Faharoa ahitana veine de cuivre sy quartz ao Iarana. Fahatelo ahitana ilmenita ny plage morotsiraka amin'ny faritra Sambava. Fahaefatra ahitana bauxite izany hoe le vato mitondra ny aluminium ao Marangaka. Fahadimy ahitana chromite ao Makiry. Fahaenina ahitana plomb ao Besakay. Fahafito misy ilmenita ny morotsiraka plage ampitan'Île Sainte-Marie. Fahavalo misy chromite ao Andrianena. Fahasivy misy ny chromite ao Ranomena. Fahafolo ahitana grafita ao Ambalarondra.
fa 1.2 misy fer vy sy nickel ao ambaty vy, efa malaza be io. Fa 2.2 misy grafite ao marivintsy, fa 3.2 ahitana linita na schiste bitumineux ao sambaina, fa 4.2 misy fer ao fasitara, fa 5.2 misy nickel ao valozoro, fa 6.2 misy cuivre ao besako na firaka, cuivre varahana azafady, fa 7.2 misy ilmenita sy monazite ary zircon amolotiraky fort dauphin, efa haitsika jiaby koa io. Fa 8.2 misy kaola ilinita ao apotaka, fa 6.2 misy grafite manganèse ary grenat ao pani, fa 20 misy fer ao betioky atsimo, fa 1.20 misy charbon ao sakou, fa 2.20 misy vy fer ao bekisopa, fa 3.20 misy beryl kolambita ao ampandramaika malaky alina, fa 4.20 misy cuivre ao ambaty varahana, fa 5.20 maro biotantal sy vato gemme ao Antsirabe itasy, fa 4.20 misy bitume ao Bemilanga, nalaza voatsela ny nitokanan'ny filovaovao azy, fa 7.20 misy gypse ao Akay, fa 8.20 misy fer na vy ao Soalala, efa tsy afenina intsony koa io, fa 6.20 misy beryl kolambita any Berere, ary fa 30 misy bauxite ao Analavory. Etoana dia hevitra anankiroa no tiako ambara. Voalohany dia maro aminareo malagasy manaraka no efa mahafantatra fa raha avy niainy ny kabary fianianana nataon'ny filoham-pirenena malagasy vaovao iny ny tenako ny volana febroary lasa teo. Ka rehefa nandinika lalina aho dia nanolo tena nametraka ny fangatahako ho tokony andraikitra ao amin'ny BCMM, Bureau du Cadastre Minier de Madagascar. Tsy seza nefa ny tadiaviko fa andraikitra satria manana sosikevitra programa aho araka ny lazaiko ety ambony, izay ahafahana manome tombony ny mivantana atsika malagasy isaparitra amin'ny sehatra minito. Ary satria moa ny BCMM no afaka manapa-kevitra amin'ny hoe enina tsia ny fanomezana ny taratasy fitrandrahana, dia satria koa ny tenako efa niasa tao 3 taona fony enjenera mialohan'ny nandehanako aty ivelany amin'ny takony doktorat, ka fatako tsara izany ny BCMM. Ary sahako ny milaza fa avy ao no afaka omena atsika malagasy ny fahazoan-dalana hitrandraka isaparitra ny arenak ibontany sy ny otsikarena misy amin'ny faritra misy atsika. Dia izay no nahatonga nangataka ny andraikitra. Hatreto anefa dia tiako mampafantatra atsika efa volana Jolay isika izao, ary efa nisy 2 arivo mahery nahita ny fangatahako napetrako vidéo tamin'ny YouTube, no efa maro aza ny dossier taratasy nalefako azy filoham-pirenena sy ny tompona andraikitra hafa. Dia tiako nefa mampafantatra atsika fa tsy mbola nahazo valiteny aho na accusé de réception aza tsy mbola nisy avy amin'ny mpanapaka sy tompona andraikitra. Averiko tsy mbola nisy valiteny avy amin'ireo tompona andraikitra, so sanatria misy milaza aminareo any ambadika any hoe miara-miasa amin'ny Brice Randrenasolo izahay, dia lazaiko etoana fa diso izany, tsy mbola nisy namaly ny fangatahako sy ny fanolorako tena ho antanindrazana ireo tompona andraikitra. Izany hoe tony tsy nisy ve izany ny fangatahako, sa ny mpanolotsaina izay nahazo ny dossier ny tsy nisy napita izany. Izay no nahatonga hiditra amin'ny plan B, dia ny fananganana ny orinasa James Mada, izay azavaiko ety amin'ny tapany faharoa amin'ny vidéo, ka io James Mada io sy ireto association na fikambanana izay iara-iasa aminy izany no anao ny atsikasa rehetra izay vinavinainy. Satria tokoa isika tsy mba naman'ireo miverin-dalina fa miroso hatrany, ary ny ifampizarana samy malagasy ny tombony amin'ny arenan-kibontany hatrany ny tanjona, koa raha tsy nomen'izy ireo ny BCMM dia mahita fika hafa isika ny James Mada sy ireo fikambanana hafa fa aza manahy ianareo malagasy rehetra isaparitra manerana ny nosy. Ary raha akaiky fotsiny ny vaovao misera fa tsy maintsy tratra atsika ny tanjona raha mbola miray ina trany isika rehetra. Dia ny hevitra faharoa tiako zaraina eto amin'ny tsara ito izany dia tsara ny ahafantarantsika malagasy isaparitra fa efa saika rakotra voazara i Madagasikara amin'ny taratasy fahazoan-dalana hitrandraka. Avy eo amin'ny BCMM izany ho iaho no mivoaka ny fahazoan-dalana. Averiko izany fa ny BCMM no manome io fahazoan-dalana hitrandraka io, ary misy karazany efatra ny fahazoan-dalana ireo, ny atao hoe AERP, PRE, PR ary ny PE. Ny AERP sy ny PRE no saika ho antsika malagasy madinika. Ny PR sy ny PE dia saika an'ireo mpanambola
miara-miasa amin'ny vahiny izay tonga manokatra orinasa ao Madagasikara. Dia hitantsika eto amin'ny sary anefa indrisy fa saika efa rakitra ny TR izany Madagasikara, ka averiko fa saika vahiny miara-miasa amin'ny malagasy mpanambola ny tompon'ireo fahazoan-dalana TR ireo. Samia isika manadiady sy mijery manodidina atsika. Jereo ny sary fa saika ny atsasa manila ny Madagasikara no efa rakotra PR ary 4,5% na 4,5 monja no mba PRE, izany hoe mba an'ireo mpitrandraka malagasy madinika izay mbola saika azoko lazaina ihany koa nefa hoe ireo mpanambola vitsy anisa ao an-tanindrazana miara-miasa hatrany amin'ny vahiny ihany koa ny tompon'ireo fa tsy isika valalabe mandry velively. Dia tsara ihany koa nefa ny afantarantsika malagasy fa amin'ireo fitrandrahana rehetra efa misy ankehitriny ireo, tsy ao anatiny izany ny petrôly, dia raha ny tatitra nataon'ireo mpiasan'ny Banky Mondialy miasa tao Madagasikara tamin'ny sehatra minina no averiko etoana ho fantatsika, dia nilaza izy ireo fa efa nahatratra 70 millions de dollars, asa ohatrin'ny izany raha vadikary azy, ny vola azon'ny fanjakana malagasy isa-taona nanomboka ny taona 7 ka hatramin'ny taona 5 ary mihevitra izy ireo Banky Mondialy ireo fa tafakatra hatrany amin'ny 150 millions de dollars izany vola miditra izany alohan'ny taona 20 vola miditra isa-taona no resahako etona. Ny kajy etoana nefa dia hoe 200 monja ny vola redevance minière no anaovan'ireo an'io kajy io zany, dia io azahoana izany hoe 150 millions de dollars io ao anatin'ny taona ray. Dia io asehoko amin'ny sary io moa izany ny fitsinjarana io vola io raha ny tatitra nataon'ireto mpiasan'ny Banky Mondialy rehetra ihany no averiko aminareo. Tao Paris tamin'ny volana Desambra 2012 no nanaovany io tatitra io. Mariko fa tafahoana tao daholo izay rehetra miasa ao amin'ny sehatra eny an-kibon'ny tany tamin'ny fotoana io da nasan'ny rehetra ny Société Géologique de France tamin'io mba handinika ny tematika hoe potentiel minier de Madagascar. Nandray anjara moa aho ny tenako zany tamin'io napafantatra ny potentiel en kimberlita ilay vato mitondra ny diamant na hitantsika azavaiko ao amin'ny BCD fahatelo. Dia hitondratsika amin'ny resaka otrikairena ary izay teny fampidirana somary lavalava izay, ka raha hiresaka indray ny petrôly aho dia mariko fa efa voazavako amin'ny tsipiriany tanteraka ao anatin'ny BCD faharoa isehotreo. Anasako anareo mba jereo ihany sao mety asoa fa fidiniko fotsiny hoe efa nahita ny orinasa amerikanina USGS fa ahitana farafahakeliny 5,70 billions de barils de pétrole amin'ny faritry Madagasikara, izany hoe 10 milliards sy 750 millions de barils, 10 milliards et 750 millions de barils de pétrole. Zay lasitsika manomboka andray amin'izay anao kajy mandraisa calculatrice raha manana, dia raha atao hoe $100 ary dia marotana amin'ny baril ray, dia atoboy amin'izay ary ny kajy tsotsotra 10 milliards et 750 millions de barils ampitomboina $100 dia hitantsika eo fa hanome antsika 1000 milliards de dollars mahery. Asa ohatrin'ny izany raha vadika andray vola malagasy ariary. Ary mba mahazo firy amin'izany ny gaz kely ao any anaty akata izay mety ho potika amin'ny tontolo iainany akanan'ireto petrôly reto, dia koa tsy mba afaka ataontsika malagasy ho antsika ve ny fitrandrahana ary ilay kilaisosikevitra tompoko lamismain namorona ny ULM iny ilay lazaiko etsy ambony hoe aleontsika malagasy fokololona no tompony, sady efa voaoziny isika hoe izay tonga amin'ny fanjakana dia manome hatrany ny harena sy ny fitrandrahana rehetra ho an'ny vahiny, tahaka ilay nambaran'ny tompoko laptera marika Nexon izaraiko etsy ambony ihany koa. Dia andeha asehoko antsika ho tohiny ary ireo sombitsombony amin'ny harena kibon'ny tany misy ao Madagasikara. Tsy ho vitako etoana tokoa mantsy ny anazava azy rehetra amintsika, fa kosa manome toky anareo aho fa raha tahinjanahary ka tafiainga soamatsara ilay programa James Mada azavaiko etsy amin'ny tapany faharoa amin'ny orinantary, dia tafiditra ao anatin'io programa io fa hitety faritra manirana amin'ny Madagasikara ny tenako sy ny ekipa rehetra ka azavaina sy ampianarina fihita faritra ny antsipiriany amin'ny harena rehetra misy amin'ny faritra misy atsika, na mitsy aza tonga hatrany anatin'ny valanombotsika ny fanazavana. Dia tiako koa ny mizara amintsika fa nalaiko ataoko lafika etona ampahafantarany otrikairena isa-paritra ireo vitsivitsy ho lazaiko ny saritany mamaritra ireo foko 420 nisy fahizay.
Mbola famaritana tsotsotra io, fa mbola fandraisana amina malagasy mianatra ny sehatra tantara aho, ka rehefa vita fanadihadiana taona miaraka, izay tsy maintsy bika tokoa mahaingo fatambary, dia ampahafantarina ianareo eto hatrany ny famaritana marina ny faritra nisy ireo foko taloha ireo. Io saritany io no safidiako atao lasitra satria tokoa anisany harena mitoetra ho antsika malagasy ny tantara nositsika. Amiko Brice Randrianasolo, tsara raha mba fantatry ny malagasy taranaka any aoriana ny tantara ny aviany tsirairay avy. Mariko etoana fa raha nanao fanadihadiana sondage tsotra amin'io resaka io aho tao amin'ny Facebook, dia hita fa anarivony maro ny malagasy ny liny, ary ny 5,700 ny malagasy izay namaly ny fanontaniana dia nilaza daholo fa mifangaro ny foko ny aviany amin'izao fotoan'izao. Koa indroary ampatsiahivoka antsika eto ireo foko 420 voalaza fa nisy fahizay miaraka amin'ny faritra zany namaritra azy. Tanisaiko avy any avaratra ny atsimo. Dia ao izany ny faritra Antakarana, ny faritra ny Sakalavan'ny Bohina, ny faritra ny Tsimihety, ny faritra nisy ireo Betsimisaraka, ny faritra nisy ireo Sianaka, ny faritra nisy ireo Sakalavan'ny Menabe, ny faritra nisy ireo Bezanozano, ny faritra nisy ny Merina, ny faritra nisy ireo Betsileo, ny faritra nisy ireo Tanala, ny faritra nisy ireo Atambahoaka, ny faritra nisy ireo Antemoro, ny faritra nisy ireo Antaifasy, ny faritra nisy ny Gafosoro, ny faritra nisy ireo Bara, ny faritra nisy ireo Antaisaka, ny faritra nisy ireo Antanosy, izay mizara ho toerana roa, dia tahak'izay koa ny faritra nisy ireo Antandroy, dia eo koa ny faritra ireo Mafaly, ary farany ny faritra nisy ny Vezo. Dia tonga dia idirantsika voalohany ary ny otrikaina nickel, izay tena malaza be tokoa ankehitriny. Ry malagasy namako, faritra 10 ao Madagasikara no voafaritra fa misy nickel azo trandrahana. Malaza dia malaza amin'izany ny ao Ambatovy, izay resahako manaraka rehefa avy eo. Kanefa fataro malagasy fa mbola misy izany ankoatra ny ao Ambatovy io ny toerana efa voafaritra fa misy nickel ary azo trandrahana. Koa mipetraka ny fanontaniana hoe iza avy ary no hitrandraka an'ireo sivy ireo. Dia aiza daholo izy ireo ary? Dia ao ny ao Mahabekodoka anatin'ny faritra ny Sakalava, ny Nickelville ao anatin'ny faritra misy ny Sianaka, i Mananara, Ankera, Ambodilafa anatin'ny faritra Betsimisaraka, Ambatovy izay mizara ho an'ny Bezanozano sy ny Betsimisaraka, Lanjanina sy Valozoro anatin'ny faritra Betsileo, i Ambohitsara anatin'ny faritra Tanala, ary Manama anatin'ny faritra Antemoro. Dia iverenantsika ary Ambatovy. Hitantsika eo amin'ny sary ambony havia ny volontany misy ny nickel sy ny cobalt hita ao Ambatovy. Dia mazava ho azy antsika aty ambanivolo tsy misy dikany io fotaka maintso io. Toa hoe poizina aza hoy ny any toerana raha tsy diso aho. Io anefa no alain'izy ireo izany ka sarahany dia ataony anaty daba kely toy ny hitantsika eto amin'ny sary. Tamin'ny fampahafantarana nataon'ny mpiasan'ny Banque mondiale tamin'ny 9 Desambra 2024 tao Paris io, dia nilaza ilay tompon'andraikitra fa 60,000 tonnes ny nickel ary 5,600 tonnes ny cobalt vokatra isa-taona avy eo Ambatovy. Ito tonga dia nalaiko tsy nisy novako ito ny satsionany tamin'ny fahafantarana nataon'ilay tompon'andraikitra io soratra anaty loko mavo. Dia mazava koa io soratra io fa maharitra 30 taona ny trandrahana azy. Nisariako ny saintsika malagasy rehetra indrindra, isika mipetraka amin'ny faritra Bezanozano sy Betsimisaraka io izany, dia mba azontsika onona ve hoe otrinona izany ny vola mihodina amin'ny fitrandrahana an'ireo nickel sy cobalt ireo ao amin'ny faritra ireo. Ko andao ary sika hanao kady tsotra dia tsotra. Ivereno alaivo ny calculatrice izay ndresako taty aloha. Raha jerena amin'ny internet ny vidin'ny nickel sy ny cobalt, dia ireo avoakako eto amin'ny sary eto ambany ankavia ireto ny mety vidiny. Ho an'ny nickel dia 1157 € eo ny 100 kg. Asa daba kely firy zay. Ary 13 dollars eo ny 1 LB, izany hoe 26 dollars eo ny ray kilao satria ny 1 LB égale 453 grammes ho an'ny cobalt. Fa raha ny ray tonnes dia mira 1000 kg, izany hoe ny 60,000 tonnes izany dia manome 60 millions de kilogrammes de nickel isa-taona.
dia raha mividy 1157 € ny 100 kg, izany hoe 11,57 € eo eo zany ny ray kilao, itsorintsika hoe 10 € dia ampitomboina 60 millions de kilos ilay 10 € dia fantatsika zany fa eo amin'ny 600 millions d'euros isa-taona eo eo no vola miditra ho any Ambatovia. Raha ny fitrandrahana nickel fotsiny zany ny resahana amin'izay. Marina fa misy ny vola mivoaka rehetra fa asa raha mba azontsika an-tsaina izany hoe 600 millions d'euros raha avadika ariary asa banque firy no hamelona an'izay vola izay ao Madagasikara. Dia ataontsika tahaka izay koa ny kajy ho an'ny cobalt dia raha 26 $ ny ray kilao, misy 5600 tonnes, izany hoe 5 600 000 kilogramma isa-taona nefa ny voalaza fa vokatra. Dia averenao ny fomba fanaovantsika ny kajy teo aloha fa dia raha tsy diso ao dia 100 millions de dollars mahery eo eo ny vola iditra ho vidin'ny cobalt isa-taona. Dia ampitomboy 30 taona ireo taona anaovana ny fitrandrahana. Dia izany hoe tsy latsaky ny 20 milliards d'euros ny vola miditra, izany lafo vidin'ireo otrikaren'ireo. Otrinony zany raha vadika ariary 20 milliards d'euros. Dia ny fantatsika sy ny lazaina amintsika nefa amin'ny vaovao maro dia le hoe andany 6 milliards de dollars izy anaovana ny fitrandrahana, marina ekeitsika zany. Amoron'asa, marina. Anamboatra sekoly, marina. Anamboatra tsena, marina, etsetretsetra. Kanefa io izay hitatsika fa tsy latsaky ny 20 milliards de dollars ny vola hiditra ho aminy. Ho azy ireo io tantaniny amin'io zany ka anomezany atsika ny 2% azadi le 200 amin'izay lazainy fa ho tombony eo dia mbola ho antsika malagasy. Ny amin'ny mampanahy manokana amin'ny fitrandrahana ngeza be bevata tahaka itony dia ny tontolo iainana. Mba hotrinina reny vidin'ny simba ary azo averina ve miala simba. Valiny hatreto naiza maneran-tany mbola tsy nisy natafaverina tamin'ny laoniny miala simba fa ezaka daholo no natao. Dia maranako azy ary tadidy io ilay lazaiko teo aloha hoe mbola misy tahaka an'io anefa azo trandrahana ao Madagasikara. Ka iza indray no azo tombony amin'ireo anankisivy hafa ireo. Dia amaranako tanteraka azy dia maniry angambisika ny afantatra hoe atao inona ka ireo nickel sy cobalt ireo ry brisy. Valiny ny nickel dia karazana vy tsy mety arafesina ka anamboarina izany ireo hoe acier inoxydable fa afaka ihany koa izy zany afangaro amin'ny otrikarena hafa mba hiarovana azy ireny tsy ho arafesina. Eto Europa ohatra zao ny vola 1 € sy 2 € le pièce ireny dia misy nickel ao anatiny. Ohatra ihany moa izay lazaiko izay. Dia ny cobalt indray dia ilaina indrindra amin'ireny batterie ireny. Fantatsika angamba amin'izao hoe ahoana ny tsena amin'ny resaka téléphone portable, ordi portable sy ny tsetsetsetra izay mila batterie daholo. Dia fantaro zany fa ny cobalt ilaina ao anatin'ireny. Dia malaza koa ankehitriny ao Madagasikara ny malakita. Vato mitondra an'ilay cuivre. Toa hoe nisy camion voasaka nangata aiza. Asa nanao ahoana ny toy tsy fantatro. Fa indro ary asiako resaka kely ny malakita hita amin'ny faritry Maintirano Antsalova. Izany hoe ao anatin'ny faritry ny Sakalava Menabe. Nisy mpiaraka manampahaizana malagasy zoky anankiray izay nizara hita tamiko dia ampitaiko aminareo. Averiko fa tena zoky ajaiko izy io satria anisan'ireo nahatonga toy izao. Raha mahita ito ianao zoky dia makatelina anao brisy babakoto sandrinao. Tsara ho fantatsika izay mbola tsy mahafantatra fa ny varahana na cuivre no alaina ao anatin'ireny malakita ireny. Hitatsika eto amin'ny sary voalohany zany izao ilay sombina malakita dia eo ambany ny vongana varahana azo tao anatiny. Dia ny fanadihadiana nataon'ity zoky ito dia mifototra fotsiny amina velarana 20 km tora-droa, izany hoe 8 km². Ary heveriny fa matevina ho 4 mètres. 4 metatra eo ny tany na vongam-bato mety ahitana ilay malakita. Dia samy indray ary sika maka calculatrice na manao ny kajy. Na tonga dia ataovy ny kajy akandrina. Izany hoe raha ampitomboina ireo isa roa ireo dia manome alebiazana na volume vokatra tany io 32 misy ohatra maromaro be orily io raha atao centimetre tora-telo centimetre cube ny isa. Dia raha heverina fa 2,3 grammes isaky ny centimetre cube centimetre tora-telo ny ahitana malakita
ao anatin'ny tany io dia manome izany ny kajy hoe mety azahoana 73 600 000 tonnes de malakita hita ao amin'ny faritra kely 8 km², 8 km toradroa io fotsiny. Dia hita nefa fa mahatratra 1% eo ny cuivre ao anatin'io malakita io. Dia raha atao indray ny kajy tsotsotra dia mety azahoana zany a 736 000 tonnes ny cuivre na varahana ao anatin'io toerana 8 km² toradroa io. Dia raha zohina eny amin'ny internet ny vidin'ny varahana ny cuivre dia hita fa lafo dia lafo tokoa ankehitriny satria $7 740 eo ny vidiny une tonne ray. Dia ataovy ary ny kajy fa mety ahazoana vola tsy latsaky ny $5 millions mahery zany a ny varahana amin'ny faritra kely 8 km² no jereny zareo io. Kanefa manasa antsika amin'izay hijery reto sarisary anankiroa. Ny eto ambany a dia ampisehoako anareo tsotsotra fa raha ny fandinian'ny zoko geology io ka ny fahakalozany hevitra tamiko dia hita zany a fa mifandray amin'ireo vatobe volkanika hita eo amin'ny faritra iny a ireo malakita. Ny marina mitondra cuivre le volcanisme, le volcano zany le vatobe volcano dia misy rano mandalo mikorina dia iny rano iny a misy phénomène zany misy zavatra mitranga ka iny mahatonga fiforonan'ilay vato antsoina hoe malakita. Dia nasehoko anareo amin'ny saritany eo ambony ankavia nefa ny faritra voafaritra fa misy ireo vatobe volcano ireo. Dia manasa antsika hijery ny échelle na ny famaritany velaran'ny saritany aho hoe jereo a fa hitanareo eo fa misy 200 km 200 km mahery ny halavan'ny vatobe volcano io ary tonga hatrany amin'ny 30 km mahery ny atsakany. Dia mba azontsika onona ve araka izany mety varahana vokatra amin'io faritra mainty rano an-tsalovy io. Mazava ho azy fa mila fanadihadiana lalina kokoa ny resaka fa tsy vita ny resaka teoria ohatran'izao ataoko izao fotsiny fa nefa afaka afantarana sady eo hoe ohatrinona ny vola mety ho azontsika malagasy raha isika malagasy ihany no mitrandraka io fa tsy homena ny vahiny. Dia raha resaka fitrandrahana tonga dia vola be hatrany any ary zany dia indrindray koa zaraiko amintsika ny resaka terre rare. Asa raha mba fantatsika zany. Ny terre rare zany dia otrikairena tena ilaina tokoa amin'izao fotoana izao, amin'izao vanim-potoana izao. Ary misy karazany izy ireo. Dia mba fantatsika malagasy isa-paritra ve fa saika ahitana an'io terre rare io ny faritra maro eto Madagasikara. Io ndro nataoko eo ankavian'ny sary etona listre terre rare misy ao Madagasikara. Dia ireo nataoko amina teboka karo mainty eo amin'ny saritany ireo ny toerana ahitana azy. Avy any atsimo ka hatrany avaratra dia ahitana azy daholo ny faritra Tanosy sy Tandroy, miakatra makeo amin'ny faritry ny Bara, ny faritry ny Betsileo, ny eto afovoany ny faritry Merina, be maro dia maro ireo toerana ahitana azy. Mahazo kely ny Sakalava ny Bohiny indray tsika miakatrakatra dia mahazo kely iny koa, dia avy eo amin'ny faritry Tsimihety koa ahitana azy. Dia anontany ianareo hoe fa ohatry ny ahoana ary brisy ny vato mitondra io terre rare resahanao io. Dia ny amaliko azy dia izao vato tahaka an'ireny vato be rehetra hitanareo eny ireny izy. Tahaka hitanareo eto amin'ny sary havanana ambony ito. Fa kosa ho an'ny siantifika no atsoina manao ny analizy ireny zany no mahita hoe misy ohatrohatran'izao ny abea tsaka sy ny amaro ny terre rare ao anatin'io vato be io. Dia rehefa mandalo any amin'ny industrie manamboatra misintona azy amin'izay tsika misintona ny terre rare ao anatiny dia esoriny avy amin'ireny industrie ireny zany sarahany le karazana terre rare ao anatin'le vato dia ireo vovoka hitantsika ohatran'ny vovoka loko maro samihafa ireo. Dia tsara ho fantatritsika nefa fa hoe inona moa zany ny ampiasana an'ity terre rare ity brisy dia ohatra anankiray goavana lehibe ampiasaina ny terre rare araka ny lazaiko amin'izao vanim-potoantsika izao ohatra zany dia saika ny terre rare no anamboarana ireo karazana pièces rehetra ao anatiny ireo atao hoe fiara hybride vaovao izay malaza sy lafo vidy be amin'izao fotoana izao. Araka ny hitantsika eto ohatra zany dia ireny nanaovana vitrage en tri ultraviolet, ireny nanaovana écran cristaux liquide, ny moteur sy ny générateur électrique hybride, hatrany amin'ny additif ny diesel, ny pot catalytique, etc. Araka izao hitantsika eto amin'ny sary izao. Raha makany amin'ny internet koa nareo dia mahita inona daholo ny ilanan'ilay terre rare. Koa raha malaza amin'izao ary ny fiara karenjy ao Madagasikara.
hoe osokafana indray hono ny fiarakarindry ka so de mba tokony kosariary amboariny eto daholo amin'ny matière première rehetra misy eto Madagasikara ny karindry sa ve miposiposy any mahajanga no mba tokony jireny ingénieur malagasy hoe so azo tsaraina partiran'ny matière première misy any eto Madagasikara amin'iny faritiny sa ohatra ny saretinomby mahajangana ao Antsirabe sa ny saretinomby ny eritreretina hoe ahoana ny anaovantsika azy satria izay mba mahamalagasy atsika ka izay ny tokony ho atsaraintsika nefa ampiarahantsika amin'ny fampiasana ireo akora misy ao an-toerana. Amiko manokana maro ireo tanora malagasy izay manam-pahaizana amin'izao fotoana izao ka ireny tanora ireny amiko dia tokony omena sehatra ahafahany zany mampiroborobo ny tanindrazana ary indrindra araka lazaiko teo ny akora dia misy tokoa ao amintsika ka tokony ho jerena akaiky agnam'izay. De tsy voaresako teo ny vidin'io terrare io sy ny hoe misy firy-taonina indray ary eto Madagasikara brisy satria vao nitenenao fotsiny sary etsy misy amaliko ilay fanontaniana faharoa de indro sombina lahatsoratra siantifika ray nivoaka izay efa namaritra mazava fa ohatra zao io faritra Kazoabo ao Ambato Finandrany fotsiny ony de efa ahitana 1,200,000 tonnes ny terre rare ao ka 3,19% na 3,7 isanjato ny TR2O3 ao anatin'le TR2O3 zany le terre rare tena tadiavina. Zany hoe afaka sady tsika manao kady tsotsotra indray hoe firy marina zany ao anatin'ny 1,200,000 tonnes io ny TR2O3 raha ohatra ka 3,19% an'izay de afaka ataotsika ny kady. De indro nataoko tableau eo alohan'ny sary etona koa ny fiovan'ny vidin'io terre rare io nanomboka tamin'ny 2007 ka hatramin'ny 2011. Direva neny tsy akatry le isy ohatra zao ataotsika le lantanium oxyde €3,44 $3,44 un kilo $3,44 un kilo tamin'ny 2007 am'izao tsika miteny zao tamin'ny 2011 izy zany de tafakatra €103. Direva am'izay no vidiny ohatra anankiray raha izy ambany ery misy le dysprosium oxyde $89.10 ny vidiny clau ray tamin'ny 2007 tafakatra izy am'izao fotoana zao $530 ka everiko angamba fa tokony ho dilitsika akaiky ny fisian'io terre rare io ao Madagasikara. De ny fanontaniana ka natongana moka an'ity sary eo ambany ity de zao fanontaniana netikipitrahan'ny tenako hoe mba manana commission manokana mandinika izany resaka terre rare sy ny resaka stratégique zany zany sy olom-bavahoaka ao amintsika. Veriko angamba fa misy tokoa izay satria raha ny eto Frantsa ohatra zao ny raisina de eto Frantsa nefa tsy misy ny matière première terre rare zany hoe mividy izy ireo na mitsandraka any amin'ny firenena hafa na tsy any Afrika na ohatr'izany de mandalo adihevitra manokana ao amin'ny commission ao amin'ny assemblée nationale na ao amin'ny solom-bavambahoaka zany amin'ny antenimieram-pirenena io zavatra io. De ito zao ohatra tamin'ny 20 mars 2011 de misy fandarana manokana mihitsy navoaka ny télévision nationale mampiseho ny adihevitra ka tena mangarahara tanteraka amin'izay fotoana izay ny adihevitra satria fa tsy vita resaka any ambadimbadika fotsiny ihany de hoe vita an'izao de mivoaka an'izao fa tena fantatry ny vahoaka tokoa satria tokoa moa volam-bahoaka no anakaramana azy ireo volam-bahoaka no ampiasaina ary tombotsoam-bahoaka no arahana mijery. De ao anatin'izay akora stratégique zay rehetrarehetra zay ndresako teo izay de misy koa tiana atao hoe uranium. Ho atsika rehetra zay manaraka ny internet de ataoko fa efa mahita daholo ny zavatra avoakako satria araky ny hitantsika eto ambany dia ohatra namoaka an'ity lahatsoratra ity nilaza hoe misy fitrandrahana orinasa maromaro tonga ao Madagasikara amin'izao tsika miteny zao efa hatringela moa zany izy tao no mieritreritra ny hitrandraka ny uranium ao Madagasikara. De raha ohatra ka ny 1 carreau minier égal midika 625 mètres fois 625 mètres efa makany amin'ny BCMM tsika verina ihany le BCMM bureau cadastre Madagasikara. De raha nijerena ny saritany de ny fitambaran'ireo carreau rehetra uranium ao Madagasikara zany hoe efa lasana ina moa zany orinasa hitrandraka azy no jerena izay donné tamin'ny décembre 2020 de misy 13 681 km² zany hoe 2,3 isanjato ny velaran'ny Madagasikara zany de efa rakotra lasana orinasa mieritra hitrandraka uranium.
averiko a donné tamin'ny décembre 2009 ty zany hoe talohan'ny crise politique eto Madagasikara raha ny tokony izy sy ny resaka mandeha etsero lazay ny fitondra fanjakana rehetra sisy teo de hoe tsy nisy fiovana mihitsy tao amin'ny cadastre minier tao rinany tao mandritry ny transition izany hoe tokony mbola hipetraka zany ireo données ireo ka raha izay mijerena de averiko indray roa faingo telo isanjato ny velara Madagasikara de feno ka roa olona mieritseritsy hitrandraka uranium tsy dirako lalina ny vidiny uranium fa eto manome fotsiny ihany hoe $20, $80 jusqu'à plus de $140, efapolo amby zato dolara ny kilo zany raha jerentsika eny amin'ny internet eny ny information fa ny vaovao momba an'izay fa ny tena mahaliana dia voalohany ny fitrandrana uranium fantatritsika fa misy vokany eo amin'ny fiainany olona mipetraka eo amin'ilay toerana io ohatra tsy naka sarosarotra fa sarotsotsotra nalaiko a hitatsika zao io ankizy ohatra ny toerana anankiray misy fitrandrana uranium any Enda hitatsika amin'ny tanany angamba fa sapona ny ilany anakevatra fotsiny raha tokony indimy ny rata-tanany fantatro fa maro tahaka izany ao Madagasikara raha nanao terrain zay nahita an'izany zavatra zany fa ny zavatra ray faharoa mahasarika amin'ity tantara ity de zao io nataoko anaty boribory mavomavo io ny faritra misy andreo fanenjehana dahalo fifamonoana am'izao fotoana zao raha jerentsika nefa de misy fifanindrina fifanozany raha fanindriko zany ny information an'le toerana misy an'le dahalo zay navoakako eto ohatra ny sarindreo miaramila maty tamin'ireny toerandreny de hitatsika fa ao anatin'ny toerana tena feno karo misy uranium tokoa lay toerana misy ifandraisany ve sa tsy misy apetrako ny fanontaniana atsika rehetrarehetra no mamaly azy fa averiko indray fa ity lahatsoratra ity dia lahatsoratra izay navoakako tao amin'ny Facebook ka am'izao tsika miteny zao de efa mahatratra 7.750 ny olona manaparitaka azy ao amin'ny Facebook izany hoe mbola mitohy hatrany io ary mitatra hatrany ny afantaran'olona azy dia mitohy hatrany zany ny anazavako amintsika ireo akora stratégique misy ao Madagasikara ka etona de iresaka indray momba ny charbon de Sakou izay everiko fa tsy de be resaka firy tsy de misy miresaka firy tatoato zay nefa tsara ihany ny afantarantsika malagasy manerana an'izao tontolo zao indrindra manerana ny faritra Madagasikara indrindra nareo any amin'ny faritra tsivily ny zava-misy hito tamin'ny taona 2010 dia nisy orinasa ray zay hitatsika eto zany de namoaka boky kely izy zay misy pejy 320 eo ao anatiny de namoaka boky izy momba an'ity resaka charbon Sakou ty ananako moa zany ny copie ny boky io sy ny lien nahitana azy am'izao efa tsy disponible intsony le lien tsara fantatritsika zay fa manana le copie an'le boky zany de raha alaina ao amin'io boky io ao amin'ny figure 1 de sous figure 2 ao anatin'le izy de reto figure 1 de reto de nalaiko zany tao anatin'io boky io ka ny sous figure 1 io de mampiseho ny présentation an'le projet ny toerana misy azy ry zareo hoe inona daholo ny zavatra hitanga aminareo sary manao localisation zany an'le toerana ho trandrahan'ny zareo an'le charbon Sakou de le figure faharoa napetrako eto zany le sary faharoa napetrako eto dia nalaiko tao amin'ny page fahafolo ao anatin'io rapport io izay mampiseho mazava ry zareo fa ao anatin'ny efa-taona monja izy de isy vokatra isa-taona 5 millions de tonnes ny charbon eritreretina ho avoaka de avy eo nefa mbola tsindriny mazava araka hitatsika eto fa hoe mitombo ny rythme de croisière izy ka hiakatra 20 millions de tonnes isa-taona izy zany aorinan'izay efatra taona zay de indro napetrako eto amin'ny sary fahatelo ny sary image satellite zay nalaiko de nampifanindriko eo amboniny zany ireo toerana rehetra hitan'ny géologie hoe misy charbon amin'iny faritra iny de tombony ho an'le fampiasana saritany moa araka lazaiko reny foana de ny fahafantarana ahafahantsika mamantatra ny habeny velarany sy avy eo koa raha tratra mahafantatra ny alaliny le izy ny habeny moa eto tonga de mazava hitatsika etsy ambany ny échelle le famaritana ny habeny sary fa raha jerena zany dia centaine de kilomètres carrés zany anjatony maro kilometatra toradroa ny habeny velarany toerana ny charbon Sakou io etona de mariko nefa fa ny géologie mipetraky ny vato ao amin'io faritra io de tadidio le lazaiko anareo hoe ny zone de cisaillement somary vertical fa amin'io toerana koa zany mipetraky ireo vato ireo izay roche sédimentaire tadidio le lazaiko tarery sédimentaire sy
roche métamorphique sy ny tariny fa roche sédimentaire mipetraka subvertical zany hoe ohatra mitsangana koa ireo vato reo izany hoe raha ny velarana tazana avy ambony zany no efa misy 100 kilometatra maro mbola midina memletika any ambany izy atraizany letehany tsy fantatritsika zay ny azo amatarana an'izay de ny fampiasana ireo données géophysiques zay mariko etona fa efa manana sombitsombony am'izany isika ao Madagasikara ny données ny resahako ka afaka tsara zany fatardy io raha ho tadavina hoe firy marina ny quantité ao anaty io fa tonga de idirako am'izay ary le resaka isa finomboko teo raha ohatra ka hoe hitatsika eto amin'ny figura sary faefatra napetrako zany ny vidiny charbon amin'ny tsena iraisam-pirenena de hitatsika eto ohatra zao zany ny farany misy 136,92 dollars ny tonne zany enina amby telopolo amby zato dollar eo zany ny ray tonne de lasitsika miverina manao an'le kajina ataotsika teo hoe ao anatiny efatra taona ao izy de mamokatra 5 millions de tonnes isa taona io toerana io de raha mpitombona 136 dollars zay de manome ohatrinona manome hitatsika eo hoe 680 millions de dollars isa taona zany mandritra ny efa taona ny vola toko hiditra vidiny charbon amin'ny faritra io de raha ohatra ndray nefa ka lazainy teo ihany tafakatra 20 millions de tonnes par an izy no mivoaka rehefa avy eo zay 20 millions de tonnes par an zay ary tomboindray an'le 136 dollars de manome antsika ohatriny 2 milliards 720 millions de dollars isa taona tsy izahako no mamorona fa hitatsika ireo ny isa sy le boky io boky io de ho apetrako ao amin'ny internet tsy ela atsoatsy ahafahany rehetra maka azy raha ohatra ka haka azy raha misy manontany antanio amiko fa alefako aminareo le izy fa mba mampanontany tena ihany ahoana re tompoko ny mahatonga an'ireto olona sarin'reto izy o misy satsionana sarin'ankizy amin'iny faritra iny hoe matiny kereny olona nefa izao ny vola hita diodina ao amin'io resaka charbon sakoa io asa de raha resaka saritany sy resaka isa alaina amin'ny internet tseroa no ampidiviko teo aloha teo nazavaiko taminareo de ndeo iverina kely ara nazavanareo ny zavatra mba tena hoe tsaikefako manokana de ity resaka safira sy rubis corin denti satria ny anarako manokana ny filmo ny resaka fanaposana saritany géolojika ka anisany ohatra nalaiko tam'izany ny fijerena ny fipetraky ny safira sy rubis ao Madagasikara de hita asehoko atsika eto zany zao ohatra saritany anankiray mampiseho any Afrika de via Madagasikara eo afovoany de ny Inde ato havanana saritany sobina saritany nalaiko tao amin'ny voka-pikaroana nataoko tamin'le thèse de doctorat navoakako tamin'ny 2009 izy tia ka ny tanjona de le hoe manao an'le atao hoe reconstitution paléogéographique le Gondwana le lazaiko anareo hoe Gondwana anankiray ngezabe ny forona tamin'izay 450 millions d'années satria nitambatra daholo zany reo tamin'izay fotoana zay de nisaraka de miezaka zany nanao an'le reconstitution taiza Madagasikara taiza Inde taiza Afrique ka ny fomba nampiasaiko eto ny teknika nampiasaiko zany de ny fikirakirana ny saritany azavaiko tsotra am'izao fotoana zao iahako matsanareo raha tadidinareo de misy ny teknolojia ny ampiasaina amin'ny ordinateur izay ahafahana manao mampiasa ireo voka-pikaroana rehetrarehetra atambatra daholo de fantatra koa zany am'izao fotoana zao fa raha mijery saritany anankiray tsika de tiako ny mampianazava amitsika fa raha antanintsika zao hoe mijereva saritany zao tontolo zao de jerentsika le sary petaka amin'ny rindriny reny de jerentsika sary fisaka de rehefa fisaka le saritany de hitatsika ohatra ny amin'ny pôle nord sy ny pôle sud fa lasa zavatra mahitsy lavabe fisaka ery ambany ery sy ery ambony ery koa fisaka nefa ny tena marina ny tany de boribory zany hoe mitsipika mahitsy eny ambany iny zany de tovy amin'ny teboka anankiray fa mba ahafahana manao an'le atao hoe projection apetraka zany izy ambonina saritany de projetena le tany eo ambonin'le sary mba ho lasa saritany ka ny projection rehetra zany dia manana fahadisoana misy erreur ao anatiny arakaraky ny ilana azy zany hoe tiako atongavana de hoe arakaraky ny ilana azy no ampiasaina ny système de projection ka misy ireo atao hoe système de projection zany hoe projetena amina toerana anankiray zany le karta
de amin'izay fotoana zay tsy miova mihitsy, tsisy modification mihitsy teboka lasa tsipika fa tena teboka de teboka ny tsipika de tsipika amin'izay fotoana zay. De izay no nampiasaiko zay teknika zay nafahako nandrafitra le reconstitution ny toerana ahitana Madagasikara etony. De hitatsika eto zany zao ohatra hoe misoratra eo ambany eo nampiasa ohatra hoe ho an'ny Afrique continent africaine de nampiasa les projections Africa Lambert conforme alconique, ho an'ny Madagasikara nampiasa ny projection Laborde 1923, de ho an'ny Inde nampiasa ny projection indienne 1960 ITM 106 NE hitatsika io. De ny tanjoko araka le lazaiko ampifandraisako ny hoe aiza nisy a Madagasikara de hitatsika mitsipika maintimainty ataoko eto amin'ny sary reto zany zao ohatra hoe le lazaiko hoe zone de cisaillement, satria fantatry ny mpikaroka rehetra any Kenya any Afrika fa reto daholo ny zone de cisaillement anay. Ny mpikaroka miasa teto Madagasikara mahafantatra hoe reto daholo ny zone de cisaillement anay. Ny any Inde mahafantatra hoe reto daholo ny zone de cisaillement anay. De ny tanjoko zany ampifandray andreo hoe aiza ny zone de cisaillement toy entre eto amin'ny Inde sy Madagasikara sy Afrika. De anisan'ny tombony tamin'ity saritany ity fampiasana an'ity ny fijerevana justement le atao hoe limite du plateau continental à Madagascar. Mariko etona efa hatramin'ny 1990 tany hoany efa fantatra ny limite des plateaux continental ny Afrika sy Madagascar. De io izy io nataoko eto marron hitatsika io. Ka io indrindra nampiasaiko nafahako nametraka Madagascar sy jerentsika ohatra manelanela ny Afrika sy Madagascar fa hita mazava be eo akaikin'le tsipika tohitohy maintimainty ny fitohizana eo amin'ny Afrika sy Madagascar zany eo ambony kely ambany kely ny Kenya, ambony kely Mozambique zany no misy any Madagascar. De anisan'ny tombony amin'ity saritany ity koa de afaka hita amin'izay fotoana zay nataoko amin'iny hitanareo teboka menamena teboka losange menamena ireny ny toerana rehetra ahitana safira na any Inde satria malaza ny any Sri Lanka Inde, malaza ny any Kenya, de ny eto Madagascar de saky mifandraisany de hita le izy. Zay moa zany nazavaiko tao anatin'ny thèse nataoko fa hita le izy fa mitohy mifandray am'le zone de cisaillement ny toerana misy andreo safira sy rubis am'ireo faritra ireo. Mariko etona fa manana point d'indice zany miisa 131 safira sy rubis am'izao fotoana zao eto Madagascar fotsiny ampiasaiko nanaovako ny fikarohana. Hitatsika eto amin'ity sary ety ohatra zao misy sarina rubis kely tsara tarehy be 10 cm le échelle fantatsika am'izay zany ny habean'le rubis. De amarana koa azy le hitatsika eto amin'ny lokon'le saritany ny relief zany hoe ny tendrombohitra. Tombony anankiray koa amin'ny fampiasana an'ity saritany ity io lazaiko hoe ity saritany apetraka amina projection samihafa ity ny io hitatsika io satria hitatsika mazava eto zany zao ohatra fa raha natambatra ho bloc anankiray vongana anankiray Madagascar Afrika Inde de hita fa ny tendrombohitra avodritra zany de avy any Kenya any de memidina de mahazo kely eto faritry merina hitatsika amin'ny saritany Madagascar ito de midina tanteraka izy hatrany Inde zany hoe ambany zany ny altitude ny ahavon'ny tany any Inde oharina amin'ny eto Madagascar sy ny any Afrika. Etona de tiako kely ihany manohy kely an'iny resaka safira sy rubis iny satria araka lazaiko teo anisan'ny fikarohana manokana nataoko izy iny tamin'ny fikarohana thèse na doctorat nataoko izay navoakako tamin'ny 2009 iny ka zavaiko tsotsotra amintsika. Sao mahaliana antsika ny resaka fitrandrahana safira sy rubis. Araka lazaiko anareo teo dia ny toerana voalohany reto zany ireo toerana anankiefatra lehibe izay voafarotro fa ahitana ny safira sy rubis raha hitady azy ao amin'ny faritra atsimo Madagascar. Ny toerana voalohany de araka le lazaiko anareo teo ao anatin'ireny toerana antsoina hoe zone de cisaillement majeur reny izay hita amin'ny kintana mangamanga izy zany eto amin'ny sary de ao anatin'ireny zany de ahitana ny corindon 1 safira na rubis. Azadino fa eto de manindry foana tsy hoe akory zay toerana zone de cisaillement rehetra de mety ahitana azy fa misy ifandraisany foana amin'ny resaka lazaiko anareo teo any ambany any misy ny composition chimique misy ny rehetrarehetra ka ohatra zao ny chimie an'izany corindon zany de Al2O3 aluminium de donc mila toerana be aluminium zany nisy ny zone de cisaillement de misy koa ny condition la pression température isan-karazany fa mifantatra zany la be dao koa ary amin'ity toerana ty amin'ny sisiny ao anatin'ny zone de cisaillement ny tena condition favorable ipetrahany. De misy ifandraisany amin'ny zone de cisaillement foana na zone de contact satria ny faharoa hitatsika amin'le kitana maitsomaitso de any anatin'ny misy zany le zone de cisaillement kilométrique ngeda be le lazaiko fa mety ahitana koa any anatin'le zone de cisaillement madinika kely possible koa zany ny ahitana any anatin'izay. De fahatelo amin'le kitana menamena
de hitantsika koa izy am'le toerana antsoiko hoe charnière de pli. Azavaiko ao anatin'ny vidéo faharoa, fahatelo, faefatra samy iresahako an'io daholy fa manazava an'io fa rehefa miforotra zany le vato tany ambanin'ny tany de eny amin'iny atao hoe charnière de pli, eny amin'ny toerana fifiretany, eny amin'ny faritra fifiretany iny misy toerana manokana ahitana azy am'izay fotoan'izay. Jereo le vidéo 2, 3, 4 fa hitanareo any ny fanazavako azy. Ary farany toerana ahitana azy koa zany de araky ny lazaiko anareo, hitanareo eto zany miloko karazany loko maro samihafa le vato. Zay ny voka-pikarohana nataoko tao anatin'ny thèse de doctorat zany zay le hoe nouvelle méthode de cartographie satria hoay zany sy ny mpikaroka miara-miasa aminay de zahay de nahita fa ireo karazam-bato misy ao Madagasikara reo matoa misy karazany maro de resaka mékanika, condition mécanique sy physique no miara-mitambatra fa plus mécanique izany hoe misy ireo bloc afo be kokoa, misy ireo bloc malemilemy rehefa mipotserina zany le gondwana araka lazaiko anareo. De hitantsika eto zao le menamena be atao amin'ny farany havanana izay misy an'le mavomavo zany io bloc mafy be indrindra, de aveo malemy izy de le zone de cisaillement no tena ataoko hoe modaka, de ny antenatena eny misy an'le gris mavomavo reny le vato mafimafy mipetrapetraka eny antenatena eny. Ka ny ahitana an'le safira sy rubis zany de am'le zone de contact foana na am'le contact le bloc mafy be sy le le mavokely hitantsika zao le misy le mavomavo zany de na am'le petit pli lazaiko hoe petite zone de cisaillement koa izy fa mi contact le bloc reo ihany de ohatr'izay no ahitantsika azy isaky ny mitady azy tsika zany raha hitady safira sy rubis any amin'ny faritra atsin'ny Madagasikara. De araky ny lazaiko anareo teo moa zany no fotoana ihany koa mandeha dia manasa anareo raha te afantatra misimisy kokoa momba ny volamena nareo sy ny solika na ny pétrole de efa mivoaka ny VCD faharoa hitanareo eny fa nileko anareo etsy ambony izy ny olona tokony atonina ahafahana maka azy de hitanareo zany momba ny solika sy ny volamena sy ireo faritra anankitelo zay nazavaiko amin'izany. De torak'izay ihany koa ny momba n'ilay hoe kimberlita na lamprofira ireo vato mitondra ny diamant satria araky lazaiko anareo dia fikarohana anankiray manokana nataoko koa iny tamin'le thèse na doctorat tamin'ny 2009 io hoe manana mety ahitana an'io vato atao hoe kimberlita io hoe Madagasikara de navoakako ao amin'ny VCD fahatelo io ihany koa zany ny momba an'izay hoe aiza no mety ahitana azy, ohatrany ahoana ny fipetrany raha hitaditsika sy te ahafantatra misimisy kokoa momba an'io. Dia araky ny efa nilazaiko teny am-boalohany zany dia tsy ho vitako etony atao anatin'ity vidéo raha ity fotsiny ny ilzara amintsika ireo otrikairena rehetra misy ao Madagasikara zay nilazaiko anareo teny am-boalohany misy 209 sivy-soronjato ny substance, misy 30 ny gisement efa identifié, telopolo tsy vitako eto daholo ny izaran'izay rehetrarehetra fa kosa mbola averiko indray le nilazaiko any amin'ny vidéo rehetra 1, 2, 3, 4 fa hoe io avy tsy ho ela ny James Mada zay ho azavaiko aoriana ka ny James Mada dia manana tanjona ao anatin'ny atrikasany ny noro atsika isa-paritra hoe izao daholo ny arenak'ibony tany misy atao aminareo de tonga de hanolo tanana iara-iasa aminareo izy iaraka hitrandraka aminareo ka 700 isan-jato no anareo zay zany no fanamby averiko foana farafakely ny 700 isan-jato ny anareo malagasy any toerana mizamiza te hiditra amin'izay lafin'izay. Fa maranako an'ity tapany voalohany ty de indro asehoko atsika tableau anankiray ty eto ambony ety. Ty tableau ty de afaka maka an'ity eny amin'ny internet tsika na manontany an'ity eny amin'ny ministry ny fitantanam-bola fa raha ny hitako zany de hoe ny dépense publique tamin'ny 2013 zany hoe ny vola mpanjakana lahany tamin'ny 2013 324 de tafakatra eo amin'ny 1,449,500,000 dollars zany no vola lany. De io koa ny dette extérieure na ny trosa anaty ny trosa ivelany de nisy tiako holazaina amintsika zany amaranana nyty tapany voalohany ty de zao ngamba ataoko fa mbola tavela eo ambony latabatritsika daholo zay nentanantsika daholo reo isa rehetrarehetra nanaovantsika kadikady manokany madinidinika teo reny fa hitatsika ao anatin'ireny kady reny angamba fa de samy resy lahatra daholo angamba tsika rehetra fa ny vola ilaina isa taona zay hitatsika eto zany ao Madagasikara de azo lazaina fa mira mitovy amin'ny vola miditra amin'ny arenak'ibony tany fotsiny. De izay zany mitaritako atsika hiditra amin'izay amin'le tapany faharoa. Ny tapany faharoa de zay inona moa fa le fanontaniana lehibe zay andrasantsika rehetra hoe ahoana ny fomba ahafahanao malagasy valala be mandry any amin'ny fotony araky reto hitatsika eto amin'ny sary reto azo tombony mivantana amin'ity fitrandrahana resaka otrikairena sy ny resaka arenak'ibony tany ao Madagasikara. Mialoha ny anomezako tolo-kevitro amin'io fanontaniana io de indro zaraiko amintsika aloha ny sombiny
amin'ny code minier malagasy izay averiko fa vao nipetraka tamin'ny taona 1999 ka ny décret d'application raha tsy diso azy tamin'ny 2000. Ny article fahatelo dia hitantsika eto milaza hoe tous les gîtes de substances minérales situés en surface dans le sous-sol, les eaux et les fonds marins du territoire national sont propriété de l'État. Arak'izay zany dia mazava fa any fanjakana tokoa ny arenan-kibon'tany rehetra misy ao à Madagascar. Ny article fahatelo amby folo indray nefa dia milaza les mines et les gîtes fossilifères sont séparés de la propriété du sol. Resahako io satria ho an'ny faritra zadinareo le saritany géologie Madagascar navoko koa le faritra andrefana rehetrarehetra iny ahitantsika ny gîte fossilifère sy amin'ny toerana iny dia izany hoe tsy sarana zany ony ny mine sy hita amin'ny ambony sy ny fossilifère dia misaraka mazava zany araka lazainy eo amin'ny tompony tany eo ambony. Article fahaefatra amby folo, les carrières sont réputées ne pas être séparées de la propriété du sol. Elles en suivent le régime. Arak'izay teny dia ny carrière zany dia tsy azo sarana réputé, tsy azo sarana amin'ny propriété du sol fa manaraka ny régime ny sol, ny carrière fitrandrahana. Les communes sont responsables de la gestion et de la surveillance administrative des activités de carrière menées à l'intérieur de leurs circonscriptions respectives. Elles délivrent les autorisations d'ouverture de carrière et en informent le bureau du cadastre minier, celui de la direction provinciale du ministère chargé des mines et de l'autorité compétence de la province autonome concernée. Ny tiako horesana amin'ity article fahaefatra amby folo ity zany dia tsotra ny tiako ampitaina dia hoe ny commune izany hoe ianareo any amin'ny faritra any amin'ny fotony zany no tompon'andraikitra voalohany amin'ny fanokafana an'ireny toerana fitrandrahana arenan-kibon'tany reny. Ianareo zany no mijery akaiky manara-maso sy tompon'andraikitra voalohany araka le teny eo io. Dia voateny eto amin'izay koa le hoe bureau du cadastre minier Madagascar ka izay indrindra tonga nametraka an'ity article 41 ity hoe les permis miniers sont octroyés en général selon le principe du premier venu, premier servi. Apetrany nefa hoe en général, premier venu, premier servi. Ary io zany dikan'izay dia raha ry aloha amin'ny teny any fanjakana ny arenan-kibon'tany, etona zany any fanjakana izy aloha fa kosa ianao raha makany amin'ny bureau du cadastre minier de Madagascar ianao dia afaka maka permis fa kosa zay tonga voalohany zany ony ao amin'ny cadastre minier no tompony permis. Dia tiako bazaraina kely amintsika ihany koa ty article 125 ity satria mahalina ary mety ahalina atsika. Milaza hoe le titulaire du permis minier et le propriétaire du sol conviennent par contrat de bail de leurs droits et obligations respectifs. À défaut de contrat de bail et si le titulaire a réalisé des travaux sur une parcelle dont le propriétaire réclamerait la jouissance par la suite, le titulaire n'a droit qu'au remboursement par le propriétaire des dépenses engagées par lui, qui est rendu inutile par son éviction, compensation faite, s'il y a lieu, des avantages qu'il aurait pu en tirer. Le titulaire d'un permis d'exploitation peut disposer pour les besoins de son exploitation minière et des industries qui s'y rattachent des substances de carrière dont les travaux d'exploitation entraînent nécessairement l'enlèvement, moyennant le paiement d'une juste indemnisation. Le propriétaire du sol peut réclamer la disposition des substances qui ne seraient pas ainsi utilisées par l'exploitant à moins qu'elles ne proviennent de traitement des substances minières extraites. Zavatra anankiroa no tiako ampitaina zany amin'ity zavatra ity ny voalohany dia mazava fa ny tompon'ny tany eo ambony zany sy ny tompon'ny permis d'exploitation raha izy sy ny findratrahana dia tsy maintsy misy ny contrat de bail ifanarahindreo anankiroa eo. Vai zay. Raha tsy misy ny contrat de bail io nefa ozy izy dia ny titulaire, sakata le titulaire en permis zany izay nanao asa teo amboniny teo ka nitrandraka dia tsy maintsy mamerina zany ozy izy ny zavatra takiry dia olona tompon'le tany zany hoe misy fanarana tsy maintsy atao foana zany ao anatin'le izy. Ary eto amin'ny farany ambany ny tiako apetraka fahandevitra fahatelo dia hoe raha ohatra ka misy fitrandrahana na zavatra tian'le olona alaina zany vokatra alain'le tompon'le permis eo ambonin'le tany ao amin'ny fitrandrahany dia azony alaina zay fa kosa raha ohatra ka hoe le tompon'ny tany tia haka zavatra hafa petraka tsara zay réclamer la disposition des substances qui ne seraient pas ainsi utilisées par l'exploitant dia afaka maky izy zany zavatra hafa. Ka eto tiako tongavana hoe am'izao tsika miteny zao ny permis azadino le lazaiko tamin'ny vidéo anankiray tao aloha fa ao amin'ny BCMM bureau de cadastre minier dia tsy maintsy tao vidéo 4 anteny an'izay ao ho an'ny faritra sud-est hoe
fatra vatovavy fitonany hoe ny olona rehetra zay maka permis de tsy maintsy manoratra ao amin'ny bureau cadastran'ny izy hoe zao lotrika rena alaiko amin'ity fatra ity. Izany hoe ino no alainy? Fa raha ohatra isika ianareo zany a miaraka amin'ny James Mada aoriana ka mahita hoe misy an'izao koa ao a, de amin'izay fotoan'izay azontsika alainy zay a, raha ohatra ka tsy nisoratany ao anatin'ilay izy a, de tsy maintsy mifanaraka aminy tsika mazava ho azy satria izy ny tompony permis a, de lazaka tsy maintsy misy foana fifanarahana atao. Vao afaka mitrandraka zany a ny tompon'ny permis d'exploitation eo amboniny. Ka eo indrindra isika no hiditra sa fiarakazady le lazaiko hoe fa rakotra Madagasikara, fa kosa isika hiaray asa hiresaka amin'ireo olona tompon'ny permis ireo isika hoe rakotra reo ty alaina reo ty a, fa zay mahita an'izao andahoana ny fanarahana de mifandamina trany. Tsy maintsy mifandamina trany tsika ary afaka mifandamina samy malagasy, atsika malagasy mahay mandray vahiny ka haitsika ny mandamina an'izay. Indrindra koa ny fahaiza manao aty amintsika, atsika ny arena haitsika mandamina azy. De miteny foana hoe James Mada Geomatic Engineering and Mining Services in Madagascar. De izy nareo inona marina brisy ny tena ho ataon'ity James Mada ty ary. Ito angamba ny sary anazavako amintsika ny zavatra ho ataon'ny James Mada. Ny James Mada fantatrareo ny tenako geology zay mianatra nitaranja géologie momba ny arenaky evontany, cartographie, donc guide géologique zay ny traikefa ananako. Iza rery manokana nefa de tsy havita anao valorisation géologique afantatra ny arenaky evontany rehetra misy amin'ny Madagasikara rehetra io. Ka izay no nahatonga zany rehefa araka ny lazaiko an'ireo teny am-boalohany hoe nieritreretiko tamin'ny voalohany ho ao amin'ny bureau du cadastre ny Madagasikara no iasako azy, fa rehefa tsy tafy iny a no izako hoe anangana orinasa lehibe anankiray a zany eto Frantsa, veriko indray eto Frantsa, ka ny tanjona ataony dia anao an'ilay atao hoe valorisation géologique à grande échelle avec précision any Madagasikara. Inona moa zany ozy izy nareo? Zavatra tsotra ny anazavako azy ty sary hitantsika eto a. Raha eto France nareo tsika no mijery a, eny amin'ny internet tsika de mahita azy a, fa azo alaina daholo ny information rehetra momba ny arenaky evontany misy eto Frantsa à différentes échelles. L'échelle moa le hoe aito amin'ny faritra ambonimbony izy de hoe tena précision be izy zany le ary ambany le hoe 1 millième. Zapaiko say a, le mbola généralité le ty ambony hoe mety ahitana an'izao zao ony zany ao a, rehefa midina ary ambany izy a de le 1 sur 1000 tena précis mihitsy tena misy an'izao exactement re mihitsy eto amin'ity faritra ty a, ary zao ny momba azy, zao momba azy. Ny zava-misy eto Madagasikara de zao, ino ataoko anaty faritra menamena io. Ny information misy ao Madagasikara zany a, hatramin'izao aloha, de ny information hatreo amin'ny 100 millième. Io zany a no information misy raha makany amin'ny ministère-ny stratégique moa izy zany amin'izao fotoana zao tsika milina taloha amin'ny géologie, de misy an'ilay atao hoe notice explicative et feuille des feuilles. De avy eo a nanao talohan'ny mise à jour nataon'ny projet Banque mondiale tamin'ny 2004 sy 2005 zany a, zay zavatra zay. Fa avy eo a misy données vaovao a zay tafakatra mbola eo amin'ny 100 millième, raha tsy diso a misy 50 millième mbola mila verifiena zay teneniko zay. Fa ny zavatra tanjon'ny James Mada zany a, dia hiaraka isika hijery inona daholo ny arenaky ambony tany misy Madagasikara, ka tsy hijanona eo amin'le 100 millième fotsiny tsika fa tena hidina hatrany amin'ny 1 millième hoe inona misy ato, inona ny ato, ka zay le lazaiko hoe iarahana amintsika rehetra le izy a, fa raha izahay rery ho avy any a, ohatrany hoe multinational tonga any fotsiny a, de tsy mandeha io a, fa miaraka amintsika vahoaka io. Zay ny ahafahako milaza aminareo hoe efapolo isan-jato ny ianareo ao anatin'izay fiaraha-miasa zay. Etoana de mba tiako ihany ny amerina kely ndray mandeha indray hoe fa iza moa Brice Randrianasolo ty e, satria misy aminareo mety mbola manontany an'izay ngamba hoe mahita le vidéo ty fotsiny nareo ty vidéo fadimy ty de hoe fa iza moa le Brice Randrianasolo e, ohatry ny tanay nandalo télé, nandalo tary, nivoaka gazety, fa iza mariny ty. Dia indro zany a mpafantatra nareo iza moa ny tenako. Am'izao tsika miteny zao a, de auto-entrepreneur ako eto Frantsa. Nahazo ny diplôme doctorat en géologie ako, ka ny spécialité ako de io araka ilazaiko io hoe analyse des données spatiales, géomatique et cytologie. Nahazo ihany koa ny qualification au concours na maître de conférence université zany a eto France tamin'ny juin 2010. De tsara ho fantatritsika nefa fa tamin'ny taona 2000 ako a no nahazo ny ingénieur ako en géologie tao Votovorona Polytechnique Antananarivo, spécialité cartographie géologique. De ny taona 2000 sy 2003 ako a de responsable de communication de cellule de cartographie
tao amin'ny bureau du cadastre minier de Madagascar. De eto tonga de nataoko menamena io de jerery ambany ery misy an'le courbe io misy courbe anankiray ty navoakan'ny rapport ny Banque mondiale. Ampanitretena ny ilazako azy Hitatsika etona ny nombre de demande ny cadastre minier izy hatramin'ny 1991 hatramin'ny hitany hoe 2006. Izahako niditra tao amin'ny bureau du cadastre minier tamin'ny décembre 2000 de niala tao ahako zany nahazo ny bourse nandehanako taty andafy ny septembre 2003. De jereo fa nataoko menamena le toerana niasako tao amin'ny bureau du cadastre minier. Izany hoe hitatsika etona ny courbe zany tao amin'ny fotoana na tao amin'ny bureau du cadastre minier io de miakatra be nisany demande tao amin'ny cadastre. Inona ny antony? Manana fanazavana tsotra teknika. Tamin'izany asa tao amin'ny bureau du cadastre minier dia tompon'andraikitra tao tamin'izany fotoana zany afaka namarina ny lazaiko fa izahako ny tenako no napiditra voalohany ny données géologiques sigma tao amin'ny bureau du cadastre minier de Madagascar. Satria tamin'izay fotoana zay de nanazava tsara mazava tamin'ny tompon'andraikitry ny Banque mondiale hoe raha iantso ny mpamatsy vola sy ny mpanambolinareo eto Madagascar ka ny bureau ny données cadastre fotsiny no asianareo azy reto fotsiny ny situation carreau mine libre tsy ho avy eo ny olona fa andao ampifanindritsika amin'ny information géologique sy minina io de hiazakazaka ny olona satria aseotsika hoe eto misy safira eto misy rubis azo fotsiny ny vidiny de hiazakazaka ny olona. De izay no naparitaka manerana ny faritany zay mbola hitatsika ao amin'ny bureau du cadastre minier de Madagascar amin'izao fotoana zao. Fanamarina kely fotsiny ihany setratsiaritra ho ny fitenenana. De avy eo zany arak'izay ny 2003 ka hatramin'ny 2009 de tonga teto Frantsa nanao ny DEA sy ny teziko zay momba ny resaka géologie, cartographie géologique à Madagascar any zay fantatreo hitanareo amin'ny internet eny. De avy eo ako tsara fantatsika fa voaray mpampianatra teto amin'ny université teto Frantsa nandritra ny roa taona. Ny 2008-2009 ako tetsy amin'ny université Savoie de ny 2009-2010 taty Paris 8 ka ny mpianatra licence sy master efa amina-pianariko avokoa. De avy eo ny janvier 2011 sy mars 2011 nanomboka nieritreritra se lancer hanao an'ity programme à Madagascar ty teo de efa nanomboka nieritreritra an'izay de nanangana entreprise ako de nanao formation zany ny resaka création d'entreprise, management sy ny fitantanana orinasa rehetra. De araka lazaiko teo hatramin'ny avril 2011 raika amby folo sy roa arivo zany de auto-entrepreneur consultant. Ny asako moa zany de manarak'izay miaccompagner andreo rehetra zay te momba mikirakira nyty resaka données spatiales ty na resaka carte ohatrany. Ohatra zaraiko amin'io zao ohatra de ny tenako no nanampy ny asa nataoko miaraka tamin'ny société Lafarge izay nanao ny base de données cartographique andreo toerana rehetra misy ny carrière ny orinasa lehibe iray mitrandraka ny cimenterie manao resaka cimenterie io. De nametraka zany aiza daholo misy carrière de napetraka amina base de données anankiray. Ohatra fotsiny moa zay zany fa maromaro ireo olona niara-niasa tamiko amin'ny hatramin'izay avril 2011 zay. Dia tonga eto amin'ny tapan'ilay tena andrasantsika rehetra amin'izay ary zany isika zao. Izy ty moa raha ny tokony izy de tokony any Madagascar amin'izao fotoana zao ao manatrika ny conférence internationale zay karakarain'ny Le Mur fikambanana Le Mur ka tokony hanolotra an'izy ty hanao conférence an'izy ty aminareo. Kanefa noho ny antony maro zay fa nilazaiko tao amin'ny Facebook dia tsy afaka nanao izany ny tenako. Koa indro azavaiko aminareo atao anatin'ny vidéo ilay valiny fanontaniana hoe ahoana ny fomba ahafahan'ny malagasy mahazo tombony amin'ny resaka renan-kibon-tany ty. Teboka anankitelo no tokony ho tanterahana no anatanterahana azy. Voalohany araka ny teneniko io tsy maintsy le lazaiko anareo ampianarina ny malagasy rehetra isa-faritra manirana ny Madagasikara ireo faritra foko 420 voalazako teo ireo ny arenan-kibon-tany misy ao amin'ny faritra misy azy tsirairay avy. Izany hoe ho ataony James Mada zay zany de ho avy ampianatra zay isa-faritra anareo malagasy. De rehefa avy eo ampianarina anareo koa hoe ahoana ny tokony ho atao mba ho lasa opérateur économique minier ianareo ho mpitrandraka. Izany hoe atao daholo ny fomba rehetra ahaizanareo izao daholo ny ilaina, izao daholo ny atao, izao daholo ny risque amin'ny resaka tontolo iainana, ny environnement, betsaka zany ireo le ataoko hoe perfectionnement des savoirs raha mihitsy hoe mbola tomboko mihitsy raha hoe fampianarana. Zay zany ny tapany voalohany izay tsy maintsy atao ary ho ataony James Mada.
Dia avy eo ny faharoa araka lazaiko io standardisation nationale et internationale des activités minières à Madagascar. Rehefa mahafantatra daholo ary ianareo malagasy rehetra amin'ny faritra hoe zao daholo ny arenak'ibony tany misy ato amin'ity faritra ity ohatrohatran'izao mety ahitana azy, dia amin'izay fotoana izay rehefa avy eo nareo dia ho atoro anareo zay ny antony idira lazaiko hoe tsy maintsy miditra ao amin'ny bureau du cadastre minier de Madagascar, atoro anareo ahoana ny fomba atao rehetra ahafahanareo mahazo taratasy fahazoan-dalana hitrandraka ny arenak'ibony tany ao amin'ny taninareo. Ka io fidiranareo amin'io asa io zany dia tsy atao fotsiny hoe miditra amin'ny cadre national fantatra ao Madagasikara, fa ho sokafatsika manerana an'izao tontolo izao ianareo ny James Mada no hitondra anareo hampafantatra anareo zany hoe misy an'izao ary olona hitandraka an'izao anao an'izao. Zay teboka faharoa ho ataony James Mada. Ary fahatelo ametraka fanontaniana nareo mazava ho azy hoe prise tsara dia tsara zany eritreritro rehetra zany fa aiza moa no ahitana vola ahafahanay hitrandraka raha zay fotoana izay. Dia eo ilay lazaiko hoe omena anareo ireo atsoka hoe partenaire financier solidaire et équitable izay anome anareo 40% ny anjaranareo amin'ny fiara-miasa. Io ilay lazaiko hoe c'est un projet en collaboration avec la diaspora. Ireo malagasy rehetra manerana an'izao tontolo izao izany no anampy anareo hitady andreo partenaire reo, ka izy indray koa amin'izay fotoana izay dia azo 100% ao anatin'io zavatra io. Zany hoe raha misy malagasy any États-Unis mahita partenaire ao anareo izy dia mahazo 100% nareo dia 90% nareo dia 10% mazava ho azy ho an'ilay mpitondra vola. Ohatrohatr'izay ilay izy fa toizako azavaiko eo ambany. Dia ho toy ny lela lazaiko teo zany dia tiako mampafantatra atsika araka isorako etony izy fa misy any Ramatoa Ioly Tina izay hitanareo ao amin'ny Facebook, satria araka lazaiko isika dia ampiasa betsaka mihitsy ny outil de communication rehetra sy ny réseau social misy amin'ity zavatra misy ity. Fa mitsangana zany amin'izao fotoana izao ny fikambanana mitondra ny anarana hoe Super Mada, solidarité universelle pour le partage équitable des ressources de Madagascar, izay fikambanana mipetraka eto Frantsa izy natsangana vehivavy renim-pianakaviana maromaro eto Frantsa sy manerana an'izao tontolo izao mba hoe ndao tsika hivondrona hifanometanana ahafahana manosika ny atao hoe fampandrosoana le développement de Madagascar. Ka araka isoratra eo ambany io zany ny tanjon'ny Super Mada dia anangona ireo olona rehetra manerana an'izao tontolo izao, na izy olotsotra na izy orinasa arak'izay ka izay vonona hampandroso ny Madagascar araka ireo anazy hoe solidarité universelle, ka ny tanjona dia zaraina mitovy, partage équitable ny arena rehetra misy ao Madagascar. Isorako manokana etony ry zareo nanolo tena sy vonona hiatrika izany adidy goavana dia goavana izany. Dia asehoko etona ny fampahafantarana an'io fikambanana Super Mada io. Mizara sokajy anankitelo ny mpikambana ao anatin'izy io. Ny sokajy voalohany zany dia ireo fivondronan'ny olona rehetra izay manana projet de développement na programme fampandrosoana ho an'ny Madagascar. Anisan'izay zany aorianao fa mbola vao miresaka amin'izareo ahoana ny fandaminana ahafahako miditra ho mpikambana ao amin'io parti porteur de projet io. Dia akoatr'izay koa isy ao anatin'io zany mazava ho azy sy sokajy faharoa ireo olona rehetra izay mieritreritra hoe ampiasan'ny volany any Madagascar dia miditra koa izy mpikambana ao anatin'io ao anatin'ilay sokajy atsina hoe épargnant na financement izy amin'izay fotoana izay. Dia ny fahatelo mila teknisianina maro ny fikambanana ahafahana mijery hoe ohatry ny ahoana ny réglementation ara-dalàna sy tsy ara-dalàna izy ny justice amin'ny resaka juridika zany amin'ity zavatra ity. Zay zany ny sokajy fahatelo ahafahana araka lazaiko teo hoe miaina amin'ny fomba nasionaly, miaina amin'ny sehatra nasionaly ilay orinasa madinika izay ho atsanganareo malagasy amin'ity sehatra arenak'ibony tany ity, fa koa jerena koa dia ahafahanareo mivelona sy ho fantatra aty amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Dia arak'ilay lazaiko teo zany dia ny tenako dia anisany amin'izao fotoana izao ny manolotra ny dossier an'i James Mada ho eo am-pelatana ny fikambanana Super Mada mba ho jeren'izy ireo dia ahafahany manampy manosika an'ilay programma satria hanome tombony ho an'ny malagasy. Dia misy programma hafa koa zany efa jerena sy
fidiliana ao anatin'ny supermada io am'izao fotoan'izao a, ohatra am'izany raha ho anareo any Mahajanga efa heninareo ihany angamba atao amin'ny fahita lavitra ny vaovao ny momba ny coopérative kadety izay eo am-pikarakarana ny ametrahana ny site balnéaire amin'ny faritry Mahajanga iny a, ka ny mampiavaka azy de ny 100 tompon'io site balnéaire io a de ny malagasy ao an-toerana. De anisan'ny programa afaka voaingana zany a aroso sy diliana eo amin'ny supermada ilay programa antsoina hoe 3e event, ka mitandrina amin'io ndray a dia araka izy ohatra hoe valorisation internationale de la mixité de la population malagasy, izany hoe arak'ilay fanadihadina lazaiko tety amin'lohany, ny malagasy foko ray pura araka mialatsiny amin'ny teny frantsay pura dia tsy misy tsony fa vitsy am'izao fotoan'izao raha misy. Ohatr'izay any koa efa maro ireo métissage ao Madagasikara, koa anao ikarakara événement maromaro zany a ito 3e event ito a, ka ny tandrony zareo dia ny ametraka mise en valeur an'izay fahasamihafana ao anatin'ny malagasy izay. Indro sombony kely ampahafantarako anareo momba ny programa 3e event io a, araka hitatsika eto amin'ny sary dia Ramatoa Irène Ramiansoa zany a, izay cofondatrice ny événement Misy Olo Ravina ao Madagasikara. Izay izy zany anisan'ny namorona ny fifaninanana Misy Olo Ravina tao Madagasikara, de izy zany a no hitarika an'ity programa 3e event ity. Izy a de olona manana traikefa amin'ny sehatra io fa tsy hoe olona akory ohatra am'izany ty avoko eto amin'ity sary eto ty a, ny karakara ny Palme de Noces tamin'ny taona 97 tany Abidjan izy a, de tamin'izay fotoan'izay zany a co-directeur tamin'ny taona io. Ilazana amitsika fa ny supermada dia mandray ireo dossier rehetra avy amin'ireo olona manana traikefa amin'ny zavatra arosiny. Dia araka ny lazaiko teo a, de efa miparitaka manerana an'izao tontolo zao a ny olona maniry sy ao ampidirana ho mpikambana ao anatin'io fikambanana supermada io. Ohatra am'izany zao ohatra raha espresseoko eto amin'ny sary a, ny eto France de toerana anaky 5 ny efa ahitana mpikambana, ny ao Paris, ny any amin'ny faritra Loire Atlantique, ny faritra Haute-Garonne, ny faritra Pyrénées Orientales, ny faritra Isère, ny faritra La Réunion. Ireo firenena fahitana olona mpikambana de misy ny any Russie, ny Europa, ny USA Canada, ny partie Asie, Sri Lanka, Indonésie, Thaïlande, Malaisie efa vonona daholo hiditra ao anatin'io fikambanan'io. Ny ao Madagasikara, mety antanareo ahoana ny ety Madagasikara nga tsy afaka miditra ao anatin'izy io a, ireo efa nataoko amin'ny menamenireo koa ny toerana efa misy vonona zany ny olona eo mpikarakarana ny taratasy rehetra hiditra ao mpikambana. Izay le tiako lazaina amitsika hoe hiara ientany isika rehetra am'reto resaka fampandrosoana Madagasikara reto a, ka atombokitsika amin'ny sehatra arenaky ibony tany. Amaranako azy dia araka ito soratra eto hoe ny tanjona zany a de io hoe un investissement solidaire et une exploitation équitable des ressources de Madagascar. Raha ohatra ka mpamboly sy mpiompy ny malagasy hatram'izay a, fantatritsika rehetra any ambanivolo any nefa fa amin'ny fotoana tahaka izao volana Jolay, volana Jona, Jolay, Aogositra zao a, de mandeha mitrandraka vato ny akamaroan'ny olona. De hoy aho hoe andao ary ho ataotsika ara-dalàna, ho ampitsika ho atikasa fahatelo, activité fahatelo ataon'ny malagasy ireo 200 any ambanivohitra ny resaka fitrandrahana. Izany hoe tsy ho ataotsika mpamboly sy mpiompy fotsiny ny malagasy a, fa ho ampitsika ho lasa mpitrandraka vato. Ny antony de tsotra, 50 taona mahery izay a mpamboly sy mpiompy ny malagasy a, mbola mahantra Madagasikara noho ny antony tsotra tsy manana lay atao hoe budget de développement, vola entina manatsara ny fari-piainany amin'ny fiompiana sy fambolena io ny malagasy. Ny tolo-kevitro zany de hoe ampina fanitelo no mpitrandraka izy a, ka ny fitrandrahana no alefa voalohany de omena azy farafakely ny 700 ny vokatra, ka ny tombotsy ho azony avy amin'iny fitrandrahana ny arenaky ibony tany iny araka hita eto ambany no entiny hanatsarana ny
sehatra hafa ny fiompiana ny fambolena ny fitsangatsanganana energie afaka mieritreritra energetika eo koa ny resaka kulturaly araka lazaiko teo ka izay sy zay tompoko no mahatonga ahy miezaka trany mandresy lahatra atsika hoe ndao re ivondrona am'ty resaka arenaky ibony tany ty ka hoetitsika miaraka ny fampandrosoanan'io ka averiko indray 700 farafahakeliny ho anareo raha miara-miasa am'izay misy maday anareo sotra indrindra tompoko dia mandra-peona indray amin'ny vidéo fahadimy VCD numéro 6 fahenina azafady